Dia mbola faly miarahaba anareo rehetra ny tenako misaotra anareo izay nisafidy miaraka mandinika Nandriamanitra amiko amin'ity androandroany ity. Ny fianarana dia ataontsika moa dia ny fanidinihana ny tranga sasasasany nandritry ny herinandro masina. Ny herinandro izany izay nahitantsika fa nitondra an'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana 2000 taona mahery lasa izay. Raha omaly isika nijery ny fidirany tao Jerosalema dia androany kosa isika dia fantoka amina tranga anankiroa. Ny tranga voalohany izay andeha hojerentsika dia ny nandroany Jesosy Kristy an'ireo mpivarotra teo amin'ny kianjan'ny tempoly, ary ny tranga faharoa izay nitranga tamin'io andro io ihany koa dia ny nanozonan'i Jesosy Kristy an'ilay aviavy. Tranga anankiroa izay mety magaga antsika, mety mampieritreritra antsika hoe fa inona moa ny antony, ahoana ny trangan'izay zavatra izay, ka izay no andeha hojerentsika. Ary misy lafiny maro samihafa amin'izy ireo. Sarotra be ny amintsika ny andeha handinika azy rehetra, fa ny zavatra tena tiako tsindriana amintsika dia hoe misy fifandraisana ireo tranga anankiroa ireo. Misy fifandraisana izy ireo, ary angamba ny teny anankiray no ahafahantsika mampifandray an'ireo tranga anankiroa ireo dia ilay teny dia atao hoe fitsarana. Fitsarana. Ho hitantsika eo izay zavatra izay fa andeha hodinihantsika tsikelikely izany izay zavatra izay. Ka ny voalohany izany dia ny nandroany Jesosy ny mpivarotra teo amin'ny kianjan'ny tempoly. Voalohany indrindra moa ny zavatra tiako tsindriana dia angambany ny azo antoka ara-tantara dia indroa Jesosy no nandroaka olona teo amin'ny io kianjan'ny tempoly io. Ny voalohany dia hitantsika sahady any amin'ny Jaona faharoa, dia ity anankiray ity indray dia efa aty aoriana mandritry ny vanim-potoana izay niainan'i Jesosy teto an-tany, mandritry ny herinandro masina moa izany, no hitrangany ny tranga izay andeha hifantohantsika amin'ity androandroany ity ao amin'ny Matio 1:20 no andeha hijerevantsika azy. Matio 1:20 no andeha hojerentsika androany. Hijery toerana maro samihafa anatin'ny tenandriamanitra isika, fa io no tena angalantsika ny lesontsika. Ny zavatra tiako tsindriana ihany koa dia ny hoe raha jerentsika mazava ny ao amin'ny Marka 1:20 nefany dia maneho antsika fa tsy tamin'ilay andro izay nidiran'i Jesosy tao Jerosalema no nitranga izay zavatra izay, fa ny ampitson'iny. Miteny amintsika fa niditra Jesosy Kristy niditra tao Jerosalema, dia avy eo izy niverina tany Betania. Ka tamin'izy niditra tao Jerosalema dia azoko antoka fa efa nandeha izy teo amin'ny kianjan'ny tempoly, ary nahita ny zava-misy izy, nahita ny zavatra nitranga teo izy, dia nandritry ny alina iny izy efa nieritreritra, efa nanapa-kevitra amin'izay andeha ataony ny ampitson'iny. Ka aoka izany mazava raha ampitahaintsika amin'ilay zavatra noteneniko omaly, tamin'iny alina ny latsinainy hariva iny izy no natory tao Betania, niverina tany Betania, fa avy eo izy dia nijanona tao Jerosalema, dia natory tetsy amin'ny tendrombohitry Oliva izany. Ka andao amin'izay izany tsika, izay angamba ny teny fampidirana ampy izay ao amin'ny Matio 1:20 dia ny hovakintsika amin'izany dia ny 12 sy 13 fotsiny ihany aloha no andeha hovakintsika amin'izany. Anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niditra teo amin'ny kianjan'ny tempolin'Andriamanitra dia nandroaka izay rehetra nivarotra sy nividy teo an-kianjan'ny tempoly, ka nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra ny voromailala. Dia hoy izy taminy, efa voasoratra hoe ny tranoko atao hoe trano fivavahana, fa ianareo kosa manao azy ho zohy fieren'ny jiolahy. Vavakintsika tompoko. Eny Andriamanitra rainay eo, eto izahay dia mahita ny fanehoan'i Jesosy Kristy ny fahatezerany masina noho ny amin'ny fahotana sy ny amin'ny zavatra izay nataon'ny olona tamin'izany fotoana izany. Eny Andriamanitra, rehefa manantona anao tokoa izahay dia mila tsy manadino fa ianao dia Andriamanitra masina, Andriamanitra izay saro-pady ary saro-piaro ny amin'ny voninahitra ao. Dia misaotra anao izahay ny amin'ny fanehoanao an'izany ao anatin'ireo tranga anankiroa izay andeha hodinianay androany. Dia mbola mametraka ny fotoananay eo am-pelantananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Inona ny zavatra mitranga eto? Fa maninona ary Jesosy no manao an'izany?
Maninona izy no tonga dia niakatra teo amin'ny kianjan'ny tempoly, dia ny olona mivarotra eo dia tonga dia niravainy narodany daholo ary noroahany daholo ny olona izay hitany teo amin'ny kianjan'ny tempoly teo. Mba ahazoantsika azontsika zavatra ka araka ny testamenta taloha dia efa mazava tao amin'ny testamenta taloha tamin'ny vanim-potoanan'i Mosesy izany fa efa napetraka izany tateo aoriana, efa napetraka fa hoe ny taranak'i Zadoka, iray amin'ireo zanaky Arona izany, taranak'i Zadoka no mikarakara ny raharaha rehetra eo anivon'ny tempoly. Kanefa izay ny zavatra azafady tamin'ny voalohany aloha najain'ny zanak'Israely ka izy ireo tokoa no mikarakara sy ireo foana izany no nisahana ny zavatra rehetra mitranga teo anivon'ny tempoly sy ny kianjan'ny tempoly mandra-pahatonga ny taonjato faharoa alohan'i Kristy tamin'ny vanim-potoanan'ilay atao hoe ery Makabe izany. Ka tamin'izany fotoana izany tamin'io fotoana io taonjato faharoa, roanjato taona izany talohan'i Kristy, dia nisy taranaka hafa, nisy olon-kafa izay naka an'io andraikitra amin'ny maha-pisorona be ny andraikitra na fisoronana io. Fa tsy vitan'izany ihany koa fa zareo ihany koa dia naka ny fandreketana ankabobeny na ny toerana mpanjaka na gouvernement amin'ny faritry Palestina iny, nefa nazava ny ten'Andriamanitra any amin'ny ohatra any amin'ny Genesis 7:120 fa hoe taranak'i Joda no tokony hanjaka amin'iny toerana iny. Izay nahatonga ny esena nisitaka niala avy tao Jerosalema nahita an'izay ny zavatra nitanga izay ary nahatonga an'zareo namorona an'ilay karazana vondrona n'olona natao hoe Komranita tamin'ny faritry ny ranomasina maty. Ireo no tena natsoina hoe tena zanak'i Zadoka ny fahatongan'zareo. Fa alohantsika tsy ho andeha hoany. Fa tonga amin'izay tsika amin'ny vanim-potoanan'i Herôda, mpanjaka Herôda izany, dia izy amin'izay no nisafidy hoe izy no mametraka an'ireo izay ho andeha ho atao mpisorona amin'iny faritry ny Jerosalema iny izany. Ka tamin'izany fotoana izany dia ny napetraky ny Herôda sy napetraky ny Rômanina ho anisan'ny mpisorona be dia fianakavian'ny Aniasy. Fantatritsika fa io fianakaviana io no andeha ho tompo-toerana mandritra ny tamin'izay fotoan'izay tonga ny fotoana firavahan'ny tempoly izay mbola andeha ho resahantsika rehefa avy eo. Anisan'ny taranaka izany Aniasy izany dia fantatritsika ny zanany Kaiafa, izay fantatritsika hoe izy no anisan'ny andeha hitsara an'i Jesosy afaka andro vitsivitsy izany no ny androany amin'ny alakamisy alina izany, amin'ny alinan'ny alakamisy hatramin'ny zoma. Ary ny zavatra fantatra momba ny Aniasy, ny fianakavian'ny Aniasy sy Kaiafa izany dia izy ireo dia olona mpanao kolokolo, olona tia vola, olona tia harena ary olona tia fahefana. Ary ny Rômanina no nametraka azy ireo teo ary ny Rômanina no mpiaro an'izy ireo. Ka noho izany tena nanana toerana izy ireo ary afaka niliba tsara, afaka nanao n'izay tiany amin'izay tiany atao amin'io resaka fanaovana fanatitra eo amin'ny tempoly izany. Ary ny anaovany an'izany mba ahazony vola bebetsaka kokoa, tonga an'zareo hitazona ny toeram-boninahitra misy an'zareo sy ahazon'zareo harena izany, dia zavatra anankiroa no ataon'zareo dia hitantsika eto samy tonon'ny ten'Andriamanitra moa izy eo amin'ny 12 eo amin'ny tapany faharoa, fa ny fivarotana biby, ny fivarotana an'ilay biby izay andeha ho atao fanatitra, ary eo ihany koa ilay fanakalozana vola, fanakalozana vola. Mazava ho azy ny olona rehefa tonga teo amin'ny kianjan'ny tempoly, tonga teo amin'ny tempoly dia tsy maintsy andeha hanao fanatitra izy ary mitady biby izy andeha atao fanatitra, indrindra moa izany fa ondry. Ary ny nataon'izy ireo tamin'izany fotoana izany amin'ity hafetsen'ireo sadoseo sy ireo mpisorona tamin'izany fotoana izany dia nataony tamin'izany dia nametraka lalàna zareo, namorona lalàna zareo hoe tsy misy biby izay afaka entina ao amin'ny tempoly raha tsy biby izay miaina izay avy amina toerana izay latsaky ny 9 kilometatra manodidin'ny Jerosalema. Ka mazava ho azy ho an'ireo olona izay tonga avy any amin'ny lavitra be ka andeha hanao fanatitra dia tsy manana safidy zareo fa tsy maintsy eo an-toerana zareo no tsy maintsy mividy
an'ireny biby andeha ho atao fanatitra ireny izany. Kanefa anatin'izany dia tonga dia nakatombony be, nataon'ireo ambony be ny vidin'ny biby izay afaka hoe hovidian'ny olona ho atao fanatitra tamin'izany fotoana izany. Eo ihany koa ireo izay mivarotra amin'izany kianjan'ny tempoly izany, mandozana inona moa izany, vola, tsy maintsy mandoha vola amin'izareo mba ahafahan'izareo mivarotra amin'io toerana io. Mazava ho azy raha andeha hanao fanatitra any amin'ny tempoly ny olona dia izay mpivarotra manodidididina eo ihany no andeha hividianany an'ilay biby izay ilainy ary mahazo vola be ireny olona ireny. Fa mbola nisy zavatra anankiray koa nataon'izy ireo, tsy hoe fotsiny izany zareo nahazo tombony amin'ilay fanomezana toerana an'ilay mpivarotra, tsy hoe fotsiny zareo nahazo tombony amin'ny fangalany tombony betsaka amin'ilay vidin'ilay biby. Tena nataon'izareo lafo be ilay vidin'ilay biby dia tsy manan-safidy moa ny olona fa tsy maintsy mividy, dia nahazo vola be koa zareo tamin'izay. Fa eo ihany koa zareo nahazo vola tamin'ny fanakalozana vola. Tamin'izany fotoana izany moa dia niparitaka eraky ny faritra ny Eoropa, manomboka aty Eoropa ka hatrany amin'ny Azia sy ny faritra Moyen-Orient iray manontolo iny, niparitaka tamin'iny ny jiosy, ny olona manaraka ny fivavahana jiosy izany. Ka noho izany rehefa tonga tao Jerosalema zareo dia mety nitondra ny karazam-bola rehetrarehetra avy any amin'ny fireneny any, ka tsy maintsy natakalony sekela teo amin'ny kianjan'ny tempoly izany ary ireo izay manao an'ilay fanakalozana dia maka tombony be ihany koa. Tena maka tombony be izy ireo. Ka noho izany tsy mahagaga raha ara-tantara anatin'ny bokin'ny tantara Rômanina aza dia nantsoina hoe io toerana teo amin'ny kianjan'ny tempoly io sy ny zavatra nitranga dia nantsoina hoe ny bazary ny zanak'i Aniasy. Izany fiantsoan'ny olona azy, olona an'izao tontolo izao miantsana azy ohatr'izany satria izany ny zavatra misy. Satria ireo izay tena tonga andeha hanompo an'Andriamanitra dia nararotin'izy ireo, nangalan'izy ireo vola. Ireo izay tonga andeha hideran'Andriamanitra dia inona ny zavatra hitany? Olona izay tia vola, olona izay tia kolokolo manao tsinotsinona an'Andriamanitra ny tena marina. Ary tokony hoe toerana izay tokony hoe ahafahany dera an'Andriamanitra malalaka, andeha hanatrehany an'ilay Andriamanitra vela tao amin'ny tempoliny, dia tsy izay ny zavatra hitany, fa inona ny zavatra hitany? Kolikoly sy fanararaotana ary fitiavam-bola. Misy endrika anankiray, anisan'ny endrika manan-danja indrindra amin'ny mampino an'Andriamanitra, mpanaraka an'Andriamanitra antsika dia ny fanehoana an'Andriamanitra. Hatrany amin'ny voalohany moa fantatritsika ny teny ao amin'ny Genesis 1:5-20 fa ny foronan'Andriamanitra tahaka ny endriny isika. Ka noho izany isika dia ny foronan'Andriamanitra mba hitondra ny endriny ny olombelona rehetra izany. Kanefa mbola nisy ny fidiny manokana kokoa dia ireo mpino izany, satria rehefa teraka indray isika, rehefa tonga ho mpino an'Andriamanitra isika dia misy antso vaovao anantsona antsika dia firenena masina sy fanjakana mpisorona antsika. Izany hitantsika ny amin'ny Exodosy 7:10 sy amin'ny Petera 1:2-9. Ary amin'ny mpisorona antsika izany dia solotenan'Andriamanitra isika, solotena mpaneho ny toetran'Andriamanitra isika izay mino azy. Izany tanjona ny lalàna, izany tanjona ny didy folo dia ny fanehoana ny toetran'Andriamanitra, be famindrapo azy amin'ny mahafitiavana anazy, fa amin'ny mahamasina azy ihany koa sy amin'ny mamarina azy. Ireto mpitondra fivavahana tamin'ny vanim-potoanan'i Jesosy reto dia tsy naneho ny toetran'Andriamanitra, fa tena nataony foana izany ary ny tombotsoany manokana ny tadiaviny, ary izany nahatonga an'i Jesosy nirehitra tanatin'ny fahatezerany masina ka nantsoina izy ireo hoe niovain'izy ireo ilay tokony ho trano fivavahana ka lasa zohy firenan'ny jiolahy. Antsoiny ho jiolahy ireto olona ireto, ireto mpitondra fivavahana ireto, ireto sadoseo ireto, satria nanitsakitsaka ny sitrapon'Andriamanitra mba hanaovana an'io toerana io ho toeram-pivavahana. Ary izy ireo dia nanitsakitsaka ny planin'Andriamanitra ny amin'ny hoe tokony hanehoany ny toetran'Andriamanitra. Ary izy ireo ihany koa dia nanao tsinotsinona ny planin'Andriamanitra amin'ilay hoe
izy ireo no tokony anambara ny zan'Andriamanitra izany amin'ny firenena rehetra, satria fantatrareo ve taiza ny toerana izay nanaovany izy ireo an'izany fivarotana izany? Dia teo amin'ny kianjan'ny jentilisa. Iny tompoko, eo amin'ilay toerana izay tokony hoe ahatongavan'ny jentilisa hanompo an'Andriamanitra, dia ataony zareo tsinitsinina izy ireo, fa teo zareo no mivarotra. Ka inona izany ny hitan'ny jentilisa izay tonga tao Jerosalema? Tsy nahita ny toetra an'Andriamanitra, tsy naneho an'Andriamanitra ny olona hitany teo, fa jiolahy no hitany. Jiolahy no hitany. Dia hitantsika amin'izany, izany ny antony nahatonga an'i Jesosy naka fanapa-kevitra ka nandroaka ny olona rehetra izay nivarotra teo, satria tena nanao tsinitsinina an'Andriamanitra ny sitrapony sy ny planiny ny olona izay nivarotra teo. Ary mety misy amintsika manontany hoe fa ahoana ary nanaovan'i Jesosy izany? Izy rery ve dia navita nandroaka an'ireo olona maro ireo? Dia izy rery ve dia tsy nisy polisy ve tamin'izany fotoana izany? Tsy nisy miaramila ve Romanina ve tao amin'ny toerana io? Marina fa nisy tokoa. Fa ny ahafahan'i Jesosy nanao an'izany dia jereo kely ny teny ao amin'ny Marka 12. Marka 12 dia raha jerentsika ny teny farany eo amin'ny 5:7-30, ny any amin'izany Marka 12 izany dia miteny izy hoe ary ny vahoaka betsaka niaino azy tamin'ny hafaliana. Fantatrareo ve inona ny antony nahatonga an'ireo mpitarika ara-pivavahana, ireo mpitondra ara-pivavahana tamin'izany fotoana izany tsy nanakana an'i Jesosy, nahatonga an'izy ireo tsy niteny n'inona? Dia satria natahotra fitsaram-bahoaka, natahotra ny vahoaka izy ireo. Hitan'izy ireo fa tena te hiaino an'i Jesosy ny olona, hitan'izy ireo fa maro ireo olona izay niaino ny fampianaran'i Jesosy ary tia an'izany fampianaran'i Jesosy izany, ka tsy sahy izy ireo. Tsy sahy izy ireo ny andeha handroaka an'i Jesosy. Izany nahatonga anazy tsy najanona, tsy natao tany am-ponja, na dia nandroaka an'ireo mpivarotra teo amin'ny kianjan'ny tempoly aza Jesosy. Izay zavatra izay tsy izay hoe fanehoana an'Andriamanitra izay hitantsika teo izany, dia hoe tsy naneho an'Andriamanitra izy ireo fa vao mainka manao toetrana jiolahy, no tiako ampifandraisana amin'ilay tranga faharoa lehibe izay hitantsika fa ny tranga nandritry ny io andro io. Dia andao ny jerentsika, afaka jerentsika izany ao amin'ny Matthieu 1:20 teo ihany, fa andao jerentsika ilay ao amin'ny Marka, satria misy zavatra tsy tsindrian'i Marka izay tsy tsindrian'i Matthieu, izay tiako hoe ho aseho anareo izany. Ao amin'ny Marka 1:20. Raha mandeha ao Marka 1:20 isika, dia ho vakintsika aloha ny 12 ka hatramin'ny 14. Ary noho ny ampitson'iny, rehefa niala tany Betania izy, dia noana Jesosy. Ary nahatsinjo aviavy anankiray mandravona ery lavidavitra izy, dia nankeo fa toa hita voany eo aminy kanjo no tonga teo aminy izy, dia tsy nahita na inona na inona afa-tsy ravina ihany, fa tsy mbola tonga ny tao-pamoazany aviavy. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe aza misy mihinana vo avy aminao intsony mandrakizay, ary ny mpianany nahare izany. Hitantsika mazava eto araka n'ilay teneniko teo, ny ampitsony nidirany tao Jerosalema, tao aorianany hoe niverenany vetivetika tany Betania no mitranga izao zavatra izao. Hitantsika indray avy eo, vakintsika, afaka vakintsika vetivetika ny 20. Ary noho ny maraina, raha nandalo izy, dia hitany fa efa nalazo hatramin'ny fakany ilay aviavy. Dia avy eo hazavainy amin'ny mpianany kely momba an'izay hoe inona nahazo an'io aviavy io, fa ho jerentsika rehefa avy eo izay zavatra izay. Misy zavatra maromaro izay tiako tsindriana eto. Ny voalohany izany dia araka ny niteneniko teo, dia hoe misy fifandraisana amin'ilay hoe ilay nataon'i Jesosy nanozona an'ilay aviavy, ka hitantsika ny vokatra izany fa tena lasa maina tanteraka, maty ilay aviavy, ary ilay fandroahana ny olona teo amin'ny kianjan'ny tempoly. Ny fandraisana izany dia afaka hitantsika, afaka jerenareo milamina raha te hijery an'izany nareo, dia ny fanoharana izay hita any amin'ny Isaia 5. Any amin'ny Isaia 5 dia eo ihany koa i Israely dia ampitahiana amina hazo, fa aviavy izy moa any amin'ny Isaia
voaloboka izy any amin'ny Isaia 5 ary eto izy moa aviavy, fa ny hevitra ao anatin'izany dia anankiray ihany, dia ny hoe tokony hamoa ny hazo. Ny hazo dia tokony hamoa, ny hazo dia tokony misy voa. Ary ao anatin'ny hoe ny sampana izay tokony hamoa indrindra moa raha raisintsika izay sary izay, raha ataontsika hoe hazo ny firenen'Israely, dia tokony ny tempoly, tokony ireo mpitarika ara-pivavahana tamin'izany fotoana izany, tokony ireo manam-pahaizana, ireo mpandinika ny lalàna, ireo mpanoradalàna sy ireo mpampianatra maro samihafa ny lalàn'Andriamanitra izay nisy tamin'izany fotoana izany. Tsy tokony tamin'iny toerana iny ve no tena tokony ahitana voa indrindra? Kanefa inona no hita teo? Tsy voa tsara, tsy fanehoana ny toetran'Andriamanitra sy maha-izy azy an'Andriamanitra no hita teo araka ny efa hitantsika teo, fa inona? Toetran-jiolahy, fitondran-tena ratsy, fitondran-tena izay tsy mendrika an'izany hoe fitondrana ny anaran'Andriamanitra izany no hita tamin'ireo mpitondran'Israely. Ka noho izany, ny ataony Jesosy Kristy amin'ilay aviavy dia maneho an'ilay fitsarana izay ahazo an'io tempoly io noho ny izay hoe fahalavona ara-panahy, izay faharatsiana ara-panahy izay hita teo amin'io toerana io. Andao isika miverena ao amin'ny Matthieu 1:20 raha mbola tsy nanao izany ianareo, dia ao amin'ny Matthieu 1:20 vakiantsika ny 1:20 izay manazava bebetsaka kokoa antsika ny amin'izay. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, raha manam-pinoana ianareo ka tsy mihanahana, dia tsy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo, fa raha hiteny amin'ity tendrombohitra ity aza ianareo ka hanao hoe mifindray ianao ka mianjera any an-dranomasina, dia ho tonga ny zany. Mety misy aminareo eo manontany tena hoe fa inona ary ny idinan'ny aviavy amin'ny tendrombohitra sy ny ranomasina? Ary matetika moa rehefa raisina ny sehatra izay misy an'io andinina io, dia ilay andinina ao aorianan'izay dia ao anatin'ny sehatry ny vavaka ny fangatahana n'Andriamanitra no angalantsika an'ilay dika an'io andinina 120 io. Fa tsy haiko aloha nareo raha efa nafantatra na mahafantatra hoe olona izay hoe noho ny finoany be dia navita nampianjera tendrombohitra tany anatin'ny ranomasina. Tsy haiko aza raha misy aminareo izay efa nanandrana nanao izany, nangataka an'izany manokana hoe hamindra tendrombohitra indray zavatra hilatsaka any anatin'ny ranomasina. Fa ny fiheverako azy eto ary ny fiheverako ny mpandinika hafa ihany koa, dia tsy mifandray amin'ilay andininy aty afara izy, fa io teny io amin'ny andininy 1:20 io, fa mifandray amin'ilay eo aloha. Izao no zavatra tiany Jesosy tenenina eto izy. Ny fandravan'ny tempoly noho ny tsy finoan'ireo mpitarika ara-pivavahana no tiany Jesosy ho tenenina eto. Ho avy izany ny fitsaran'Andriamanitra tahaka ny nitsarany Jesosy Kristy an'iny aviavy iny, dia andeha hitsara an'ny tempoly sy izay zavatra rehetra mitranga eo amin'ny kianjan'ny tempoly io sy ireo mpitarika ara-panahy eo anivon'izany tempoly izany, dia andeha hitsara azy ireo Andriamanitra, ary izany fitsarana ny tempoly izany dia aseho amin'ilay hoe ilay fianjerany any anatin'ny ranomasina. Mila tadidintsika moa fa io tempoly io dia voahorina tamin'ny andron'ny Solomona teo ambony tendrombohitry Moria. Tendrombohitry Moria manan-danja ara-tantara ara-baiboly, satria teo ihany koa nanaovan'i Abrahama fanatitra ny Isaka any amin'ny Genesis 2:20. Fa hitantsika fa ilay tempoly izay mijoro eo ambony tendrombohitra dia andeha ho ravan'Andriamanitra, satria efa lo no fitondran-tena ireo mpitondra ara-pivavahana tamin'izany fotoana izany. Ka rehefa hanao an'izany Andriamanitra dia ho tanteraka ny teny faminaniana izay nataon'Andriamanitra ny amin'ny Zakaria 4:7, Zakaria 4:7 izay tenenany fa hoe iza moa ianao ry tendrombohitra lehibe, ho tonga tany lemaka eo anoloan'i Jerobabela ianao. Efa naminany Andriamanitra fa misy fotoana io tempoly izay mijoro eo ambony tendrombohitra io
dia ho lasa fisaka, ho lasa tsisy. Ary izay zavatra izay no tanteraka tamin'ny taona fafitopolo tao aorianan'i Kristy izany, rehefa tonga ny Rômanina ka nanapotika tanteraka ny tempoly ka lasa tany lemaka tokoa izy ankehitriny. Inona ny antony? Nisy ny fitsaran'Andriamanitra satria efa lasa zohy fieren'ny Jiolahy ilay toerana fa tsy toerana fivavahana ho an'Andriamanitra intsony. Ankehitriny dia moské, toeram-pivavahana silamo anankiroa no mitsangana eo ambonin'io tendrombohitra io. Izany dia tena porofon'izany fitsaran'Andriamanitra any Israely izany, no nanalaviran'izy ireo ny antso izay nanantson'Andriamanitra azy ireo ho firenena masina, ho fanjakana mpisorona, ho mpaneho ny toetran'Andriamanitra amin'izao tontolo izao. Kanefa ry namana, ilay Andriamanitra izay nitsara an'ireo mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany, ilay Andriamanitra izay nitsara ny Israely no hitsara anao sy hitsara anao ihany koa. Hitsara an'ireo rehetra izay manao tsinitsinina ny trano fivavahan'Andriamanitra. Hitsara an'ireo rehetra izay maka ny fivavahana dia ataony fomba ahazony tombony manokana ho an'ny tenany. Andeha hitsara izy an'ireo olona izay manararoatra ny hafa ny fahalemen'ny hafa. Andeha hitsara izy an'ireo olona izay mitombo tena ho kristianina, ka raha jerena avy any lavitra dia tena toa kristianina tokoa, kanefa tsy misy voa. Tsy misy an'ilay fiovam-piainana tao anatiny, tsy misy an'ilay fitoeran'ny fanamasina tao anatiny, ka lasa mitarika azy hanana fiainam-baovao, hainam-baovao izay manome voa vaovao, izay maneho ny toetran'i Jesosy Kristy, ny toetran'Andriamanitra. Tsy hamonjy anao ny fivavahana, tsy hamonjy anao ny fanarahana fombafomba fivavahana, fa rehefa tonga ny fitsaran'ny zanak'Andriamanitra, ny fitsaran'Andriamanitra dia ny fiombonana aminy, ny fananana fifandraisana aminy akaiky no ny fibebahana sy ny fanekena azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ihany, sy ny fanekena fa izy tokoa dia tonga taty ho-tany ary maty teo amin'ny hazo fijaliana ary tangana tamin'ny andro fahatelo, izay ihany no hahatonga anao teo ambanin'ny fitsarana mahery n'Andriamanitra io. Ka amin'ity andro androany ity, te hiantso antsika rehetra mba handinika ny fiainantsika, mba handinika ny fijoroantsika vavolombelona, ary mba handinika ny voa hita maso eo amin'ny fiainantsika, ny amin'izany fiainam-baovao, ny amin'izany hainam-baovao izay nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'ny fanahiny izany, raha tena zanak'Andriamanitra marina isika. Aoka isika atsiaro fa Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa izay afafy ihany no jinjaina. Aoka isika hivavaka. Eny Andriamanitra rainay ianao ilay Andriamanitra tsara, ianao ilay Andriamanitra fitiavana, ianao ilay Andriamanitra be famindrapo, ianao ilay Andriamanitra fahasoavana, dia Andriamanitra marina ihany koa, ary Andriamanitra masina, ary Andriamanitra hitsara an'izao tontolo izao. Ary tsisy zavatra miafina eo anatrehanao Andriamanitra, na ny fihetsika, na ny teninay, na ny eritreritray. Ampio tokoa izay Andriamanitra ny andiny tena, mba tsy ho mpihatsara velatsia. Ho hitanay tokoa rehefa hitanay ao anatin'ny tenao Andriamanitra fa ianao dia mitady olona izay manompo anao ary manompo anao amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Ampio izay ho marina tokoa amin'ny fanarahana anao, satria efa nanolotra ny ainay tanteraka eo ambanin'ny fahefanao. Ary izany dia ho voninahitra ao irery ihany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dia mbola misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity fotoana androany ity, dia rapitso indray tsika mbola haneho izany, hanohy izany azafady, ka andeha ho jerentsika amin'izany manokana indray ny zavatra nitranga tamin'ny alarobia nandritran'izany herinandro masina izany. Ka samy ho tahiry Tompo isika dia rapitso indray ny fotoana. Veloma tompoko.